Nidina ho 2 alina ariary ny saran-dalana miazony mahazanga ny Tananarivo amin'izao fotoana izao. Raha toa ka niakatra hatrany amin'ny 4 alina, 5.3 alina ary 3 alina ariary io saran-dalana io teo aloha. Araka ny nambaran'ireo mpamily, dia ireo mpandeha mihitsy no miady varotra io saran-dalana io. Ny frais amin'izao fidiran'ny mpianatra amin'izao dia efa midina amin'ny frais. Le mpandeha mihitsy ny tena miady varotra efa miditra amin'ny mpianatra dia miady 125 ireo dia 100 000 mihitsy ireo miady amin'ny frais. Etsankilany kosa, dia misy ireo kooperativa hafa no mbola mitazona ny saran-dalana izay efa napetraky ny fanjakana, dia ny 3 alina ariary zany. Efa voalaza teo fa tafidiran'ny mpianatra mazava ho azy miena zany le mpandeha. Saran-dalana botraka amin'ny ara-dalàna le 3 alina ariary igny efa napetraky ny fanjakana dia ajanona amin'iny izy ezahana tazonina amin'iny. Vitsivitsy ho iatrany ireo mpamily ary tena nahitana fiainany tokoa ny mpandeha ankehitriny satria raha toa ka fiara 4 ny maraina ary 20 kosa ny hariva no mandeha teo aloha, dia efa niaina ho 2 ny maraina ary 10 ny hariva.